faharoa resitsika eto amin'ny fampalalam-baovao amin'ny TLIT zareo avy amin'ny MPTC Madagascar Professional Training Center ato ankaviako Vaniara 900 mpandrindra eo anivon'ny MPTC miarahaba tonga soenko Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ato ankavanako Ariela Rambelson mpampianatra teny anglisy miarabanao tonga soa ihany koa. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fampalalam-baovao. Anisan'ny fanontaniana manitsitsika ny maro izao ny afantatra hoe ina marina moa ilay MPTC Madagascar Professional Training Center. Tonga indray izahay mianada mety sy vaovao aminareo angamba izahay avy amin'ny MPTC na Madagascar Professional Training Center. Izahay dia toerana mampiofana mampianatra teny vahiny ary koa mampianatra informatique izay agréé par l'État ary agréé international ihany koa. Ny misy anay eny Andranomena dia manana annexe ihany koa MPTC Antaninandro. Ny teny vahiny izay anaranao amin'ny MPTC dia misy ny teny anglisy izay tena mampiavaka anay, ny teny frantsay, ny teny sinoa ary ny teny malagasy natokana ho an'ny teratany vahiny. Dia ao anatin'ny informatique misy ny dactylographie, ny programmation, ny resaka développement sy ny rehetrarehetra ihany koa. Dia amin'ny MPTC ihany koa misy ny karazana examen international zany izay omena ny mpianatra satria ataoko hoe MPTC no sekoly voalohany eto Madagasikara no manome ny examen international tahaka ny PTE, Language Cert, ny NCUK izay afaka mahasolo ny TOEFL sy ny IELTS indrindra natokana ho an'ireo mpianatra izay teny fianarana ao ivelany na koa an'ireo olona tia findramonana na hiasa any ivelany. Dia mampanao izahay cours à domicile, cours particulier, cours amin'ny orinasa ihany koa. 3 taona ny zandriny indrindra dia afaka mianatra amin'ny MPTC ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ankoatran'izay dia mameko hoe MPTC fampiofanana ho an'ireo mpampianatra teny anglisy izay teo matianina amin'izany fampianarana izany azahoana certificat na diplôme international ny TOEFL zany. Mariako ihany koa fa ankoatran'ny cours en salle dia manao MPTC cours en ligne amin'ireo filière na ireo zavatra rehetrarehetra ianarana tany saiko teny ambony zany. Ankoatran'ny centre de langue anay dia agence ihany koa izahay mandefa mpianatra mianatra any amin'ny any ivelany zany tahaka ny Canada, Angleterre, Maurice sy ny sisa. Mety misy ve tolotra vaovao hoentinareo indrindra hoe vita ny fanadinana rehetrarehetra hanomboka ny taom-pianarana? Matombo zany zay miankatreto dia misy ny zava-baovao foana hoentina mianada. Tsy iny zany fa tianay ho mariana eto aloha ny fidirana. Misy fidirana anankiroa dia zaraiko ilay izy. Ny fidirana voalohany dia amin'ny 4 septembre ho avy izao natokana ho an'ny ankizy kely zany na ankids manomboka amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 17 taona. Ny fisoratana anarana efa nisy fa mbola mitohy hatrany ilay izy. Na ho an'ireo vaovao zany na ho an'ireo teo aloha efa nianatra dia mbola mitohy foana ny fisoratana anarana amin'ny 4 septembre ny fidirana. Ny fidirana manaraka ihany koa ho an'ny 3 volana manaraka zany dia amin'ny 7 septembre ho avy izao. Zany hoe natokana ho an'ilay lehibe zany 12 taona no mihoatra. Dia ny tolotra izay tena hoe nampiavaka ity tamin'ity indray mitoraka ity zany dia ho an'ireo izay afaka baka tamin'ity taona 2021 ity dia omenay fihenam-bidy izy ireo amin'ny saram-pianarana rehefa miditra amin'ny MPTC. Misy fanampiny tiany Madame Vanina hoe? Misaotra tompoko. Ny MPTC ihany koa dia manana tolotra manokana ho an'ny société amin'ny volana septembre ho an'ireo mpiasa izay maniry ny hianatra ny teny anglisy, frantsay ary ihany koa ny teny sinoa. Misy ny cours en salle na ihany koa ny cours en ligne. Raha ohatra nefa nareo ka hoe tsy afaka makany ampianarana na manao les cours en salle dia afaka ny mpampianatra ny MPTC ihany koa dia afaka manantona any amin'ny toeram-piasana. Raha liana amin'ny io tolotra io nareo dia tsara raha maka ny andinindininy rehetra mahakasika an'izay eny amin'ny centre eny amin'ny MPTC Andramena ny ihany koa ny MPTC Antaninandro. Ankoatran'izay ihany koa ho an'ny mpianatra izay maniry ny hanao fianarana any ivelany any amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy na Canada, Angleterre, États-Unis dia efa misy ny examen d'anglais académique antsoina hoe NCUK IELTS, English Language Test. Efa misy foana moa zany session isam-bolana dia tsara raha hoe mandalo makany amin'ny centre makany information mahakasika an'izay ihany koa. Ny MPTC ihany koa dia vonona hatrany ny manampy ny anampy ary koa no hevitra ireo mpianatra izay maniry ny hanao fianarana any ivelany dia tsara raha hoe maka rendez-vous aloha be satria maro ireo ankizy izay te hanentsika ny rentrée université janvier 2022.
Afaka patsahivana kely ve akoatran'ireo tsy laharana tetsy ambany iretsy ahoana ny ahafahana mifandray amin'ny MPTC? Afaka miantso anareo amin'ny 033 33 410 88 033 33 410 88 034 21 410 88 afaka ihany koa manantona mivantana eny amin'ny MPTC Andramena akaiky ny terminus 194 misy anay dia ny anankiray ny annexa MPTC Antananandro akaiky ny FGK Mandravoangy Fivavahana. Afaka ihany koa mitsidika ny site web anay izay ao amin'ny www.mptceducation.com na mitsidika ny page-nay Madagascar Professional Training Center. Feno dia feno ny fanampanazavana sy ny fanentanana tianareo entana. Misy fomba izay tsy dia maharatsy, mahafinaritra anareo rehefa tonga eto mba manao démonstration kely ho antsika rehetra sady fanentanana ihany koa ho an'ny mpijery ny eto Katrana any. Okay, for sure. So I'm going to speak in English a little bit about my last word. So I just want to say that MPTC Madagascar Professional Training Center is a great center because we can fulfill needs, particularly in terms of foreign languages. And, we are a wonderful center as well because we have lots of partnerships with the outside world. And we are trying as well to provide quality English as well as a quality education as well at the same time. And a quick reminder is that I would like to remind you about the important dates. The kids class is going to be on the 4th of September, so please book it right away. And the 7th of September as well is going to be a new class for those of you who are above 18 years old. So book it right away because few places are available. And feel free to join us because we are here to help everybody to improve to your capacity. So the door is open for everybody and you are more than welcome as well if you join Madagascar Professional Training Center. I think that's all about my last word and I think it's quite short but clear. Thank you so much. Ankasitrahana feno fianareo avy amin'ny MPTC ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovaka tamin'ity ality. Eny ara